Carrière Mbatomaro nanao fihetsikehtsehana ireo mpitrandraka vato fa nisy navita titre antsokosoko ny toeram-pitrandrahana. Nanao fihetsikehtsehana ireo mpitrandraka vato teny amin'ny Carrière Mbatomaro ny omaly noho ny fisian'ny olona navita titre antsokosoko ao anatin'ny toeram-pitrandrahana. Olona mahery ny 4,000 no miahiaho voaroaka amin'io toeram-pitrandrahana io hoy ny fanazavana ka anaovany izy ireo antsoavo amin'ny fitondram-panjakana. Ny filohan'ny fanavoazana Andriamatoa Colonel Michael Randrianirina modia nandray ireo maki aset lehilahy ny filoha. Noraisin'ny filohan'ny fanavoazan'ny Republika Michael ny delegasionna malagasy ny taranja ringiby ireo maki aset lehilahy izay hisolontena any Madagasikara amin'ny fiadina izay ho tompon-daka eran-tany. Ity fifaninanana ity modia ho tanterahana any Dubai ny 17 sy 18 janoary 2024. Nanome fanampinina ho azy ireo ny filoham-panjakana ho entina mikarakara izao dian'izy ireo izao. Ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany Andriamatoa General Lilson modia ny vahiny tao amin'ny televizionna malagasy ny sabotsy 10 janoary 2024 tamin'ny 7 ora alina. Betsaka moa ny zavatra izay nambarany, betsaka ihany koa ny zavatra izay noresahany mikasika an'izay fanajariana ny tany sy ny raharahantany izay. Fa nohozaraiko aminareo ato anatin'ity chaîne ity dia ny resaka Ilze Parsa izay nambarany ministry ny raharahantany sy ny fanajariana ny tany fa any malagasy tanteraka io Ilze Parsa io. Ndeha mo arantsika kely ny fanazavany Andriamatoa ministra ny mikasika an'izay zavatra izay sy ny fintina mikasika ny zavatra izay nambarany tao anatin'ny televizionna malagasy ny mikasika ny Ilze Parsa. Ka nientina zany déterminena na hamaritana hoe iza ny tompon'le tany dia tsy maintsy misy leve sismika. Leve sismika zany efantarana hoe mifandray amin'ny fototra ny tany aiza ity rambon-tany ity. Dia mazava ho azy moa zany fa ny akaiky antsika indrindra dia nosy la Réunion. France moa zany tsy tafiditra amin'ny resaka rambon-tany zay mihitsy na hanao matériel na leve sismika sahala amin'ny hoana fa dia voaporofo zany fa Madagasikara zany no tompon'le plateau continental zay misy arena tsy tapesipeseny zay aloha zany. Io zany le enjeu io. Fintiniko 860 000 km² ny plateau continental, ny Ilze Parsa na ny nosy zay any malagasy reo tafiditra anatiny zany hoe raha tsorina zany taorignan'ity asa goavagna nataon'ny gouvernement tia dia ara-tantara antsika malagasy ny nosy rahavavy fa rehefa tonga ny fanjanahantany dia nalainankeriny le nosy fa nanara-dalàna ihany ny malagasy ary zay nisorana ny fitondrana teo aloha dia misy ny résolution ny Nations Unies tao amin'ny Assemblée Générale résolution 3491 tamin'ny 1979 izay amin'ny teny français mo izy hoe rétrocession des Ilze Parsa. Zany tsy adinkevitra zany efa baiko ny anaovana rétrocession ny Ilze Parsa. Ny hoe fampirarahana nge amin'ny français sy ny Madagasikara dia fandaminana ny procédure ny baiko ny Nations Unies io fa tsisy fampirarahana hafa zay zany. Amintsika zany tsisy tokony hiadivantsika an'izy ireo tsony fa atsika ny tompony fa asakasaky ny firenena zay hiady an'izy io mbola resaka hafa zay fa ara-tantara araka ny lalàna ny Nations Unies araka ny famaritana vaovao lany tao amin'ny Conseil de ministre tamin'ny 22 décembre farany teo zay asan'ny gouvernement goavana be tanatin'ny roa volana dia antsika tanteraka reo nosy reo ary tafiditry anatin'ny faritratsika amin'izao fotoana. Nambarany Andriamatoa General Lilson ilay ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany ihany koa ny hoe tsy avela raha tsy miditra amponja ireo mpanao taratasy hosoka mandrava tanin'olona eto Madagasikara hoy ity ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany ity Andriamatoa General Lilson René de Roland. Fitsidihana ara-pomba fanajana izay nataony ho lavitry ny mpisolo vava tao amin'ny ministeran'ny fitsarana ny 7 janoary 2024 dia nanatanteraka fiarabana sy firariantsoa any ramatoa ministry fanitsoa Erneve tao amin'ny ministeran'ny fitsarana ny avy amin'ny ho lavitry ny mpisolo vava izay notariny Andriamatoa Ranary Ferdinand Rakotoarsoa niaraka tamin'ny Andriamatoa Hubert Raharson izay batonier teo aloha. Nandritran' izany dia nisy ihany koa ny dinika sy ny fifanankalozan-kevitra mba ahafahana mitondra fanatsarana eo amin'ny fiaramiasa ara-pitsarana. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo
io na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anare foana mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy